Atolotry ny radio plus ho anareo mandritra ity herinandro ity. Ny hery ny fitiavana. Tantara mitohy nosoratany Ajarandria Manalimanana. Ireo nanome aina ny tantara, santatra lanto ny Riniaina, Romy Armanana sy Ajarandria niaraka tamin'ny Priska Rakotormanana sy Cherche. Nandray feosinana totosa, Ajarandria. Toy ny sady farany. Iny fanialy Betoro. Ary aleo tonga dia andray an'ity taxi ity. Raha tsy manao an'izao mantsy dia tsy hino mihitsy ianao rifetra. Ary andraso fa ho velariko tsara eo ambany masinao ny marina mba hibaribary. Tsy avelako raraka tany kosa aloha ny ezaka efa natomboko e. Efa saika namozako ny asako mihitsy ianao ka tsy amelako raha tsy azo. Ary tsy maintsy ho ahy samy rery. Tsy atsampaty amiko eza rehefa tsy misy anterana tsony. Ary aleo tonga dia arahana. Mamana raha ny 4x4 fotsifotsy iny ngenao azafady. Reo ny entana rehetra nasainao nateriko taty aminao madame Miray angata dalana angamba aloha za. Andrasa aloha Betoro tsy naray taratasy avy any miary nga ianao? Tsy nahazo aka. Tsy nampitondra mantsy izy. Fa tsy nahita anazy akory ianao? Nahita azy aka. Ary efa nomeko azy ny taratasy sy ny afatra taty aminao. De tsy nilaza ininona taminao anga izy? Tena tsy nilaza ininona tamiko izy ka. Eny ary, mandeha ana raha andeha ianao e. Raha saindra mifanena aminao miary de lazao izy hoe anatery voninkazo ihany hono hoe fasana hoe. Maninona madama? Azafady fa tsy henoko tsara ianao. Mandeha ana re. De misaotra anao ry Betoro misaotra betsaka tamin'ny zavatra nataonao rehetra. Eny ary veloma ianao madama. Fa inona koa ary ny tiany madama ho lazaina teo e. Ohatra ny taona ampalahelo andray ny mijery azy. Za koa nefa tsy te hiditra lalina amin'le rarahandro zareoko. So dia animba ny asako mantsy. Ohatra nefa mamofo mihitsy mantsy izy raha ny fijeriko azy. Kary zareo koa nge mite hifampitory fitiavana any e. Zao ty tafiditra lali lehilahy raha miary. Aleo rangalazaina amin'le rian izay nitenen'ny madama teo dia izay ataon'le rio sisa. Vitatrio ihany koa ny fanampiko amin'ny lara miary ka. Ohatra mitady amatotra ny tongotro mantsy izany. Tonga dia izao dia andalo any amin'le ria ka. Iny? Aingana ianao sofera? Arao indray iny? Aingana! Reo ary miprovo tadiavinao Monsieur Fetra. Mino fa ampotsakitsakonao tsara sary rehetra ireo Fa taiza daholo reo zo. Ka asainao mitady dia tsy maintsy mahita e. Jereo tsara fa misy karazany maro ireo ary amin'ny toerana samy hafa daholo. Io fa mivaramena daholo ny endriky Fetra ray manontolo. Miampotra koa ny lalan-drà rehetra eny amin'ny andriny. Ary mihamafy nge izany fofonainy izany e. Ho tapaka lalan-drà io ny ahiboko. Ary aleo ampiana sira kely mba ho mamimamy tsara. Mazava. Hitako daholo reto e. Ka inona izany nataonao Monsieur Fetra? Sao dia misy tokony hanampiko anao mantsy? Anka. Tsy misy. Asay vao miverina zao aty ampiasana fotsiny ny fiara sy ny soferany dia asay fisasan'ny sécurité ny fiarako fa andeha zay. Voaray Monsieur Fetra. Sao dia tokony hiaraka aminao sa? Tsy misy idiranao zany ry zoa.
Zay asaiko ataonao atao azafady. Eny tompoko. Tena ninona lesy tsy mitantarainy lahanazy zany e. Zaho mety efa tara loatra ka tsy napoziko raha miaro hoe hifarana amin'ny zavatra oatra izany le izy a. Sady fantatra elahy ihany fa raha tonga ny potsofon'ny debo zao a, tsy haiko tsony angamba zay hafarako. Mety tsy ho vita ny fandroahana ny lahy fotsiny fa amin'ny haiko mihitsy litiny mety anefa. Saingy nampalahelo ahy loatra lesy ny endriko madama nijery sy nanafatra dia izay no antony nandalovako taty amin'lahy. Tena misaotra lesy Bedoro. Tsy namana tsony lahy fa tena rahalahy mihitsy. Tsy misy mahavita an'izao vita ny lahy tamiko izao raha mbola namana tao ampiasana koa. Sady iza koa moa mba namako tao akoatra ny lahy. Dia inona ary izany ny ataon'ny lahy? Irosa? Tsy afaka ny emotra tsony lesy. Vonona ny amonjy amin'ny miray tsy maninona na hanaovako sorona ny haiko ary izany. Te hanampy an'ny lahy raha miaro fa matahotra. Aiza no asiako mivady aman-janako raha voaroaka eo a? Eny, misaotra lesy. Efa be izay vita ny lahy zay. Ka ho aiza izany izao elahy ka? Ka andeha ho any an-tranondry miray ako. Tsy maintsy mamonjy azy androany fa sao taraiky io. Oay, andraso lesy. Allô? Ie. Izy indrindra ity madame Zoa. Ahoana izay? Fa misy inona madame Zoa? Zany ve? Fa iza no saritaiza madame Zoa? Sao dia tsy mba za zany madame Zoa? Efa fantatry Monsieur Fetra ve zany? Zay ary le efa nahiko. Misaotra madame Zoa. Ho avy very alesa raha miary. Tena efa azoko tsindry mandro mihitsy. Fa misy inona ity? Tapotra treo koa no momba. Fa ahoana? Iza le niantso an'lahy teo? Andao elahy ho entoko any amin'ny madama e. Azavaiko amin'ny lahy eny an-dalana ny toyany. Ka tsisy azoko nge. Azavao aloha Bedoro. Lava be zany e. Miakary elahy fa tsy maintsy makany amin'ny polisy sika aloha. Ato ny fiara amin'ny Monsieur Fetra. Tonga aloha taty ihany azy zany ka. Ary aleo aloha tonga dia ampidiriko atao tokotany antsy mihitsy ty fiara ty. Bedoro, angainao verina indray? Misy adino? Tsy misy adino akory fa tonga hitondra ny anjara biriko amin'ny fanampinanao sy miary ahy e. Miary? Fa aiza izy? Tsy efa nasai madame Zoa ny verina ny ampiasana akory lahy ty. Inona ny mbola ataony lahy ty? Ka nasain'ny madama mbola niverina tompoko. Tsy tiako lesy ny mpandainga. Tsy tiako koa mpamadika sy mipiraitsy kombakomba aminy. Ka zao ny saza lahy. Andriamanitra! Bedoro! Fa maninona ny firinao izy ry Fetra? Kay! Dia sanao ve Monsieur Fetra no nitifitra anahy? Raha miary a! Odry! Mifampiantso vonjina samy mpanao ratsy. Fa inona ary ty mahazo anao ry Fetra? Olona tsy manatsino indray ny anaparanao ny abibinao. Ary tomitomany namany ramatoa miray. Sa efa te hitovy aminy koa? Kare ry Fetra, aza manao an'izao re ianao e. Raha zany tonga dia vonoanao dia tsy mampaninona anao fa ty olona tsy nanao ininona anao akory. Aza maika ianao e. Bala raha eo amin'ny lohanao fotsiny dia efa ampy anaterako anao any amin'ny vary tsy mifody. Ary aleo hivoaka ato moramora dia ty klety no entiko. So fa membo anahy le ry dia tsy mahita amin'ny fiavoko avy aty ariana ty. Ary tonga dia ho velesiko farak'izay haiko amin'ity. Aza manao kely tsy mamamindro ry Monsieur Fetra. Kay, fa taiza koa ny pura le ty tampoka teo. Tonga tapoka amin'ny tsy ampozina Monsieur Fetra. Ary tonga marana nirifiry ny vehivavy manoloana anao io no ny ataonao azy isan'andro ato. Kay, maty atanako. Tena tapaka ny talako e.
Ary mipitika aiza le basiko teo? Fa maninona mety hatramy basy e? Raha lehilahy ianao maninona raha tonga dia miady amiko amin'izao? Efa ity ampelantanako ity mibasinao andro matoa fetra, ary efa todiko any aminao izy io. Miray, vato malalako, omeo anaty ny basy iny Siria. Dia ho vitanao ve le tifitra anay? Azandrasana tsony fa tonga dia tofiry madama. Aza manao an'izany Miray a. Alatsao amin'ny tany iny basy iny. Mamono olona nge ianao e. Omeo anay iny Miray malalako a. Tiako nge ianao ty e. Aza manantona ty ianao ry fetra. Tifiriko nge ianao e. Tsy mavita mamono anazy zany ianao e. Tsy sa mamono olona zany ny vatoko. Polisy, aza metsika ianao Ramatoa Miray. Apetrao amin'ny tany avetrany ny basy eny ampelantananao iny, dia ataovy ambony ny tananao. Fetra, ianao daholo na tonga an'izao. Ianao no nampitondra mafy sy mangidy rehetra. Tsy mamerina fandroany intsony izay Madame Miray a. Apetrao iny basy tananao iny dia ataovy ambony ny tanana. Manisa telo a. Miomana ianao ry fetra. Amonjy ny afo be efa miandry anao a. Faranako eto ny herisetra sy ny didy mipetsandry fanaonao. Madame Miray, tsy maintsy hitifitra ane izay e. Isa, roa. Fetra malalako. Aza tao an'izao izy ry. Mbola mivoaka avy any koa ndry zo. Ary aperahako any daholo nareo roa izany. Madame Miray. Vetivety ihany dia hifankahitsika ry izy roa. Apetrao indry Miray a. Miray. Miray. Dia izao moa sisa ny hafaran'ny tantaran'izy mivadiko. Tapitra hatreo ny herisetra sy ny fizahozahoana nataony Miosefetra. Tsy niambahamba mihitsy mantsy Miray vady ny tifitra azy ary nanapitra ny ainy tanteraka. Eny fa na dia efa niezaka nanaka anazy ary zasin'ny polisy, dia mbola vita ny namono an'ilay olon-tiany teo ambany masonay. Ny farana teo ihany koa nefa ny herifiry sy ny fiaretany ny zavatra nataon'ny vadiny taminy satria tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra ny tifitra azy ny polisy. Dia maty mantsy ianao ry Miray a. Tsy voalazako anao akory izay zavatra rehetra tokony lazaiko tato-poko, dia ny fitiavako anao zany. Eny mety nandalo sy ny serana ihany saingy fahatsiarovana tsy levona ary tsy ho fatatapoko mandrakizay ny andro ray nahitako anao tamin'ny rihana 12 tamin'ny ray alina iny. Ny farana teo ihany koa ny asa ratsy nataony zo. Tratra noho ny fanadihadiana nataon'ny polisy mantsy fa nanodikodina vola be tao amin'ny orinasa izy. Noraisi-potsiny tamin'ireo taratasy maro samihafa nanapirofo ny heloka nataony, ka dia midoboka any am-ponja rehefa nahazo sazy mandritra ny 20 taona be izao. Izay sy Bedor kosa mbola mijanona ao mpinamana hatrany ary mbola samy miezaka hiady sy hihoatra amin'ny fiainana amin'ny mampiasa tsotra anay tao anatin'ny orinasan'ny Miosefetra. Andeha ho any amin'ilay ry aloha anatitra ny tifera-partie. Mino mantsy fa tsy mbola naray an'ity taratasy ity le ry ary tsy mahafantatra ny andro andevenana amin'ny Miray. Zany tokoa ny fitiavana. Noho ny heriny dia nahavita an'ireny rehetrarehetra ireny Miosefetra. Noho ny herin'ny fitiavana ihany koa dia nahavita namono ny vadiny mihitsy Miray. Ary noho ny herin'ny fitiavako azy dia nahavita nanavitra azy teo ambavahoana ny fahafatesana tamin'ny famonotena. Nefa noho ny herin'ny fitiavana dia tsy nahavita nanavitra azy tamin'ny balan'ny polisy netefa teo amin'ny andriny. Renareo teo ny hery ny fitiavana. Tantara mitohy nosoratany Ajarandria Manalmanana.
ireo nanome aina ny tantara, santatra lantony ny riniaina, Romy Armanana sy Ajarandry niaraka tamin'ny Priska Rakotoarmanana sy Serge. Nandray feo sy nanatotosa, i Ajarandry.